Manoloana ny raharaha boinina 777 dia mifamily mafy Andriamatoa Rosy sy Rina Rakotomanga amin'izao fotoana izao ary samy miezaka maneho ny heviny ao an-tambazotra serasera Facebook ao. Ka ny pitsopitson'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha boinina 777 no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Mifampitifitra ankolaka ireo mpomba ny fitondrana manoloana an'ity raharaha boinina 777 ity. Namoaka taratasy fampahatsihivana ho an'ireo mpiasa ny teo anivon'ny ministera ny sahana ny raharaham-bahiny ny amin'ny tokony hitandremany mpiasam-panjakana ny voalazany lalàna mifehy ny asam-panjakana sy deontolojia mahakasika an'izany. Fampahatsihivana nivoaka tamin'ny fotoana nanehony Ramatoa Rina Rakotomanga izay diplomaty eo anivon'ny masovohin'i Madagasikara ao Beijinao hevitra maro samihafa tao an-tambazotra antserasera indrindra ny mahakasika ireo resaka boinina 777 ireo. Na dia tsy nanome anarana aza ny ministera dia namafisin'izy ireo ny filana fitandremana sy fitongilanana ho an'ireo mpiasam-panjakana ary tokony ho feperana ny fanehoan-kevitra manokana. Andriamatoa Valérie Ramonjavelo tsy mahazo mivoaka any ivelan'i Madagasikara ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro teo aloha araky ny famerana IST izay navoaka ny tompony andraikitra tsy hivana fa noho ny raharaha boinina 777 izay misa 5 nasiana laharam-pahamantarana malagasy tonga tany Iran no nanesorana azy teo amin'ny toerana mahaministra azy. Ao anatin'ity raharaha boinina 777 izay misa 5 lasa tany Iran ity hatrany marina fa efa tonga ao Madagasikara ny FBI hoy ny Prime Ministre hatrany. Ity farany izay nilaza ihany koa fa ny fanjakana malagasy no nangataka ny ahatongavan'ny FBI tao Madagasikara hanao fanadihadina mikasika an'ireo boinina 777 izay mitondra laharana malagasy misa 5 lasa tany Iran hoy ny Prime Ministre Antsay Christian hatrany. Midika izany fa mitaky ny mangarahara ihany koa ireo mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny zao mahakasika an'ity raharaha boinina 777 ity izay tena isany miteraka resabe amin'izao fotoana izao ary isany mahavoatontonina olona maro izay voasarengotra ao anatin'ity raharaha boinina 777 ity hatrany. Etsy ankilan'izay efa ho herinandro izay fa tsy harenesam-peo ny manam-pahefana malagasy manoloana ilay raharaha fiaramanidina boinina 777 izay hita tany Iran ka miteraka savorovoro araky ny voalazan'ireo mpanohitra hatrany. Na dia tranga iray goavana manohitohina mivantana ny fiarovana ny fanjakana aza ity raharaha ity sady mampiseho porofo mazava momba ny kolokolo avolenta no manimba tanteraka ny endriky ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena dia mbola tsy nisy nanambara na fanehoan-kevitra mazava izay navoaka ny tompon'andraikitra hatramin'izao hoy izy ireo hatrany. Tsy azo ankena intsony zany fa hanginana sy fitavozavozana izany miandry ny valin'ny mazava haingana ary mangarahara ny rehetra. Nahoana no tsy mbola nantsoina ny ambasadorn'i Iran izay mipetraka ao Madagasikara araky ny mahazatra amin'ny toe-javatra toy izao izay eo amin'ny sehatra diplomatika io ny fantanina izay napetraka izy ireo. Ahoana no hanazavana fa tsy nahafantatra mialoha ny momba ny fifandraisana fanapahan-kevitra izay nataon'ny ACM ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny fitondrana hoy izy ireo hatrany. Iza no nanao sonia ireo fahazahon-dalana ireo anatin'ny toe-javatra miavaka ve no nanaovana azy sa efa fanao matetika. Eo ihany koa no fantanina izay napetraka izy ireo hatrany. Firy no efa nomena tahaka an'izany. Nahoana no tsy nisy fanambarana ofisialy izay natao rehefa tapitra ny datin'ireo taratasy ireo ary nahoana no tsy nisy fanamarinana hentsitra natao momba ilay orinasa voakasika.
tsy azokena velively ny fialokalofana ao ambadiky ny fahanginana na fiandrasana ny fidiran'ny mpanadiady vahiny vao hisy manazava momba ity raharaha ity. Anjaran'ny androm-panjakana ao an-toerana na ara-politika na ara-pitsarana no mandray ny andraikitra miatrika ny adidiny ary manomboka avy hatrany ny fepetra rehetra ilainy. Tsy ampy ny fanesorana ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro fotoana izao hanazavana tanteraka ity raharaha ity, hanasaziana ireo tompon'andraikitra sy hanamafisana fa ao anatiny tena fanjakana tandalana dia tsy misy olona ambony lalàna na iray aza. Hoy Andriamatoa Hajo, Andrianan'Arivelo Atranya, izay filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga, raha naneho ny heviny tao anatin'ny pejiny tao. Manoloana an'ity resaka ity mantsy dia naneho ny heviny ary isany namely mafy any Andriamatoa Valery Ramonjavelo, i Ramatoa Rina Rakotomanga tao an-tapotsitra tserasera tao raha nilaza ny mahakasika an'ity raharaha boina 767 ity Atranya. Ka noho izay dia naneho ny heviny ihany koa Andriamatoa Rosy ary nilaza tao amin'ny pejiny tao. Tsy amelany ikiala mihitsiny ilay bandy io no resaka izay nataony Rosy. Miarovatena Andriamatoa Ramonjavelo inona no tsy nataony io tao Madagasikara no io no hanome lesona ny firenena eto. SMMC Eramady Madagasikara Airlines nidoany feno resaka entana izay niditra bojo tao amin'ny doany ao. Aza asina tombo sy ala nama. Miarovatena fa aza manaiky ataony olona ohatrany tsaky io. Somba tsy mety za tsy miaro azy fa ilay acharnement sy attaque personnel no tsireveko. Io ny fanehoan-kevitra izay nataony Andriamatoa Rosy. Tsy niandrela taorian'izay mo Ramatoa Rina Rakotomanga nilaza atao anatin'ny komanterany ity publication izay nataony Rosy ity Atranya ka hoy izy tamin'izay asaiva veriny Rosy vaovao ilay telefoniko izay nomeko azy fony izy exil fatapaka be dia asaivo hazavainy koa hoe natao aizavy daholy ny entana tamin'ny jeu de la francophonie tamin'ny andron'ny débat hoe sonorisation goavana be tsy sita na iray aza. Io indray no hafatra nalefany Rina Rakotomanga tao ambanin'ny komanterany ity fanambarana izay nataony Andriamatoa Rosy ity. Midika izany fa tena mifamely mafy ry zareo mpahay politika ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao manoloana an'ity raharaha boina 767 ity hatrany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.